Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba tsika riavako tratry ity alatsinainy 27 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ny foiben'ny sampana sekolalady dia ny boky ny mpitoriteny toko faha 120. Mpitoriteny toko faha 120 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahavalo. Mpitoriteny toko faha 120 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahavalo vakina amin'ny anaran'i Jesosy riavako malala. Izay efatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny raona tsy hijinja. Toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibin'izay manananaka dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny vonao ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, tsy fantatrao izay hovanina na ny eo aloha na ny eo aoriana na angamba samy hovanina avokoa izy roa. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso mijery ny masoandro. Fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka ahatsiaro ny andro maizina. Fa ho maro reny izay rehetra ho avy dia zava-boana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny faefatra, izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny raona tsy hijinja. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny raona tsy hijinja. Any amin'ny taonjato ho fasivy ambin'ny folo tany ho any dia nisy filozofa allemand anankiray antsoina hoe Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, izay nalaza sy nahafantarana azy dia antsoina hoe pessimisme. Ny pessimisme amin'ny fanazavana ity filozofa malaza ity dia fieritreretana na fomba fijery ny fijerin'ny olona ny fiainana ka ilazany fa tsy afa-misaraka amin'ny olombelona mihitsy ny fangiry firiana. Zava-poana ny olona mitady fahasambarana hoy Schopenhauer fa tsy mahita fahasambarana izany izy raha mbola eto ambonin'ny tany. Ary manamafy izy fa zavatra anankiroa no manamarika ny fiainan'ny olombelona ozy, dia izao ny fangiry firiana sy ny fahadisom-panantenana. Na inona dia izao tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny olombelona ny fangiry firiana, ny fahoritsaina, ny tebiteby ary ny fahadisom-panantenana. Ary na iza dia izao tsy maintsy mandalo amin'ireo toe-javatra roa ireo ny olona rehetra, dia na ny fahadisom-panantenana na ny fangiry firiana sy ny fahoritsaina. Asehony fa na iza eto amin'ity tany ity dia izao mampisento ny eto ambonin'ny tany, mampitomany ny eto ambonin'ny tany, ahitana fahoriana eto ambonin'ny tany. Izany toetsaina izany no nanamarika ataontsika hoe ny filozofia n'ity lehilahy ity, izay tsy hoe diso akory ny fomba fijeriny fa manaraka ankehitriny dia ianaran'ny olona betsaka ireo filozofy na ireo mpieritreritra mamefy ny fiarahamonina sy ny toe-tsaim-piarahamonina mbola mieritreritra tahaka azy. Eto dia miresaka tahaka izao ny baiboly, izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny raona tsy hijinja. Izany hoe te hitaona ny olona izay mora kivy izy, te hitaona ny olona izay any amin'ny mihiba foana ny maso, dia mba miteny manao hoe raha ianao angeno any amin'ny rivotra ny masonao dia izao tsy hamafy mihitsy ianao, ary rehefa tsy mamafy ianao dia tsy mahita vokatra. Ary rehefa ohatra ka any amin'ny rahona foana ny masonao dia tsy hijinja mihitsy ianao, ary rehefa tsy hijinja ianao dia tsy misakafo, tsy mihinana. Ireo ataontsika hoe toe-tsaina anankiroa eo ampiatrehana ny fiainana dia misy ireo ataon'ny teny frantsay hoe pessimisme ary misy ny antsoina hoe optimisme. Ny pessimiste dia manao hoe
eny tsara be ny tsara be zao, mety zao mandroso tsara saingy ny optimiste kosa miteny hoe tsy de tsara io ihany saingy zany hoe ny anankirey de mieritreritra manao hoe tsy maninona fa na de efa misy zavatra tsara aloha de zao tsy hiaratsy any io. Ny anankiray kosa anizay manao hoe optimiste za manao hoe eny ratsy io fa io nge tsy maintsy mbola hitsara io ange tsy maintsy mbola hivoatra ndraindray manao hoe oatra mivoatra io fa zao tsy maintsy hiaratsy any farany io. Arak'izany dia ny fiatrehina ny zavatra ny sarotra na ny fiatrehina ny fiainana dia na inona de toe-tsaina. Ary eto any dia misy toe-tsaina tiany mpitoroteny ananatsika eo amin'ny fiatrehina ny asa, ny fiarahamonina, ny andavanandro, eny fa na de ny fanomponan'Andriamanitra aoka ho ao an-tsainao ireto toe-tsaina reto raha ohatra ka mamaky zany boky ny mpitoroteny zany. Misy mpitoroteny anankiray malaza antsoina hoe Martin Luther King any amin'ny taona 520 sy 1700 any nanao zao toroteny zao, nalaza io toroteny io. Zao ny toroteny manao hoe nalaza ny toroteny: raha ohatra ianao ozy ka izao tsy afaka manidina de miazakazà, ary raha tsy afaka miazakazaka ianao de mandehana tongotra na mandehana, ary raha tsy afaka mandeha mihitsy ianao de mandadisa fa ny zava-dehibe de zao ianao mandroso. Raha ohatra ianao ka tsy afaka manidina de miazakazà, tsy afaka miazakazaka ianao mandana tongotra aingana, tsy afaka mandeha tongotra ianao, tsy afaka mandeha ianao mandadisa fa ny zava-dehibe de zao ianao mandroso. Zany hoe tsy ny hafainganam-pandehanao akory ny zava-dehibe fa ny direction na ny zotra ny lalana andehananao hoe makaiza ianao. Tsy ny hafainganam-pandeha akory na miadana na inona, tsy zay ny zava-dehibe voalohany indrindra fa mitodika makaiza ny lalana andehananao. Ary io hitatsika amin'ny antsoiny hoe fibebahana. Ny antsoiny hoe fibebahana dia tsy lay lasa ny zava-dehibe, tsy lay tsy nety ny zava-dehibe, tsy lay fahadisoana ny zava-dehibe, fa lay fijoroana ary lay lalana hitondrana, lay direction na lay zotra izorana ao aorian'ny fianjera. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ny fahotatsika fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fibebahantsika sy ny lalana izorantsika ao aorian'ny fibebahantsika na ny lalana izorantsika rehefa avy ny anjera isika. Dika zany de tena zava-dehibe mihitsy ny safidiny antsoina hoe lalak'izorana. Io no mahatonga ny Jesoa hiteny hoe za no lalana sy fahamarinana ary fiainana, satria ny lalak'izorana na ny mitodika makaiza, mizotra makaiza ny lalantsika ny tena zava-dehibe. Marina fa zava-dehibe ny hazakazaka, marina fa zava-dehibe ny hafainganam-pandeha, fa ny zava-dehibe mihoatra noho zay de zao miazakazaka ho aiza moa rehefa fantatrao ny direction na ny lalana izoranao de zao ny zava-dehibe teny mandroso. Zay no mahatonga an' Jesoa ndray maka rehefa tsy nahazo trondro mihitsy Petera de hoy Jesoa: mandehany ianao mankeny amin'ny lalina, mandrosoa ianao eny amin'ny lalina, ny zava-dehibe raha afaka malala eo amin'ny fiainana kristianina teny mandroso. Eto ary de zao eo am-panatanterahana zay fandrosoana zay fiezahantsika androso eny mety handady mihitsy ary hoy ny toroteny Martin Luther King de zao mety misy ny rivotra, mety misy ny rahona, fa inona ny toe-tsaina, inona ny toe-tsaina hoy tsika tany am-piandohana de zao ny zava-dehibe voalohany indrindra, ny toe-tsaina tokony anananao de zao aza mijery any amin'ny vato misakana. Fantatrao ny vato misakana fa hiazona anao, fa aza any amin'ny vato misakana ny maso fa any amin'ny Jesosy Kristy tompo. Aza any amin'ny vato misakana ny maso fa any amin'ny Jesosy. Raha ohatra ka mijery ity boky mitoroteny ity isika, ny rivotra fatatsika fa rehefa mamafy
vo mamafy vary ny atao hoe mamafy vary de zao rehefa betsaka ny rivotra dia tsy raraka ao tsy raraka ao an-tanimbary le vary afafy fa entiny rivotra any ivelan'ny tanimbary zay tianao amafazana. Ny rivotra zany dia ahatonga lay vona lay masom-boly afafinao tsy ho tonga ao am'le tanimbary satria efa mamafy dia mandraraka de tsofony rivotra de lasa any amy tanimbariny hafa na lasa eny amy tahalaka na tahak'izany de tsisy vo zany io. Ary dia rehefa tsisy vo de mazava ho azy tsisy ninona azo atao de ho izy manao hoe tandremy tsara aza mihevitra loatra itsy miteny hoe aza miraharaha fa aza de any amin'ny rivotra foana ny ao an-tsay fa ny rivotra rehefa tianao ny amafy de azo vahany zany. Raha ny toetsainy zany no tiany tompo toetsaintsika manao hoe tsy ny fahasarotan-javatra akory ny tompony teny farany fa ny finoatsika ny finiavatsika. Ary zay koa mahatonga azy miteny tapany faharoa manao hoe aza manahy ny rahona izay manany rahona tsy hijinja satria rehefa ohatra ka any amy rahona foana indray ny masonao ho avy orana io de tsy afaky ny hijinja mihitsy satria ao alin'ny fijinjana de ny fanahazam-bary. Ary rehefa betsaka ny rahona de zao matahotra ny orana de tsy afaka ny hijinja de zao very eny an-tsany vary raraka eny an-tsaha fotsiny vary mazaka loatra raraka. Ary dia ny tiany boky mpitombo-teny ao an-tsaina zany de ny hoe aza any amy vato misakana ny maso hoe any amy Jesosy ny maso. Jesoa eo alohan'ny tadidalana. Jesoa nefa miatrika le vato misakana eo alohanao. Remarque Mosesy eo anoloanany ranomasina mena. Eo alohan'ny ranomasina mena Mosesy eo alohany ranomasina ataorinany ny miaramilan'ny Egyptianina. Mitovy hery reo satria samy mety ho fahafatesana ndray ndranomasina mahafaty ary ndray aromotany ny miaramilan'ny Egyptianina. Inona no atao? Mandroso ny toro malagasy maty reny be miemitra maty ray be. Inona no atao? De amin'ny bokyny Exodus de zao amin'ny toriteny Martin Luther King de zao rehefa mitovy hery ny hoe mandroso maty reny be miemitra maty ray be de mandroso ihany. Rehefa mitovy hery ny hoe mandroso lasa ny naty ranomasina ve sa miemitra injehan'ny Egyptiana azo miaramilan'ny Egyptiana de zao ny zava-dehibe de zao ny mandroso ihany. Rehefa mitovy hery ny hoe mandroso sa miemitra no izy de zao neny soratra masina de zao mandroso ihany. Nahoana no tsy maintsy mandroso foana? Ny antony de zao satria fantatrao le direction, satria efa fantatrao le lalak'izorana. Noho zany le lalak'izorana efa fantatrao de ny mandroso ihany. Rehefa azonao antoka le lalak'izorana tsy ilay vato misakana ny zava-dehibe fa rehefa fantatrao le lalana izoranao de ny mandroso ihany. Ary zay no ambaran'ny soratra masina eto manao hoe aza de fatra-pihevitra ny rivotra aza de fatra-pihevitra ny rahona fa izao mandehana eo alohanao Jesoa, eo alohanao Jesoa. Ary zay no afatra miterinandro vao manomboka ity hoy ny tompo lazao amy zanak'Israely mba handroso aza variana mijery ny vato misakana ianao. Fa ny faharoa de izay nytoetsainy zany tsy hoe mandroso ihany fa eo alohanao Jesoa satria ny fiemorana ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha miemitra izy de tsy sitrako. Tsy miemitra ianao, tsy tokony hiemitra ianao satria efa fantatrao le direction. Efa fantatrao le lalana raha tsy fantatrao le direction zay ndray zavatra hafa fa efa fantatrao le direction ity le lalana efa nampahafantarin'ny tomponao io le lalana de mandrosoa. Na inona dia tsy maintsy mandalo zavatsarotra ange fiainany zanak'olombelona indrindra ny fiainan'ny biby. Marina fa tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'ny Schopenhauer hoe mangiry firy foana sarotra foana fa amitsika piny de zao mety mandalo zavatsarotra isika fa mandrosoa fa eo alohanao Jesoa. Fa ny faharoa zay aseho antediny sotra masiny ty dia matokiko fa ny zavatra rehetra miara-miasa aso. Eo ny vato misakana, eo ny zavatsarotra, eo ny tena fahita maso mihitsy ny tafiotra ny zava-manahirana de matoky. Inona ny fitaovana hoety miatrika an'ireny zavatsarotra reny? Ny finoana. Ny zavatra rehetra miara-miasa
azo. Zany hoe mety mitsoka ny rivotra, mety tazanao ny rahona, fa satria masonao any amin'ny Jesoa de izao ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa asoanao. Zany de avako malala izany toe-panahy zany no nahatonga ny kristianina mpitaridalana mandrakariva, satria maso ny kristianina tsy any am'izao tontolo zao. Maso kristianina miloha ny banjina ny manodidina azy de any am'ilay mainy zavatra rehetra aloha ny masony, miloha ny atrehiny ny zavatsarotra na ny fiainana isan'andro dia any am'ilay mandresy ny zavatra rehetra no apetraka ny fitokisana. No zany de zao na inona lalovanao indray am'ty herinandro ity, na inona ny sedrainao de zao manana finoana, aza de be aia loatra, aza be fanahina loatra, ary indrindrindra aza de mihiba loatra, satria moa ny toetsantsika malagasy mihitsy de indray sao de zaoko, sao de zaoko, io ve de ety, io ve de, satria mbola any amin'ny toetsain'ny 750 720 isika, tsy de tena mbola ataotsika hoe nivoatra loatra noho ny fampianarana tsy de tafahoatra loatra, noho ny fitohina filazantsara zay mbola tsy nahafaka afa-tsy natsasaky ny malagasy, noho ny sotoavina malagasy miresaka ny fikirizana, ny faharetana tsy de tena nivoizina loatra, noho ny fahendrena malagasy mitaizany ny faharetana, ny fitiavana, ny firaisankina miavery de zao manjary olona morakifitsika, manjary olona tsy vonikijoro, manjary raha vo misy manombo zavatra de zao hotsika hoe io ve ety, eny hito eo ngamby io, ary de manjary tsy afa-mandroso isika. Fa raha tena ao amin'ny tompo isika ry havako malala ka miaina itony tenin'Andriamanitra itony, ny rivotra tsy maintsy misy, ny rahona tsy maintsy misy, fa ny rivotra misy tsy natao hanakana anao mihitsy, fa ny rivotra misy natao hamelona atsika, natao hampisy fahavelomana antsika. Ny rahona misy tsy natao hanakana atsika tsy hijinja, fa natao hanondraka ny fambolena amy zavatra maro samihafa. Noho zany ny zavatra sarotra de jereo amin'ny solomaso ny finoana, fa na mitsoka ny rivotra tsy nataon'Andriamanitra hanimba, tsy nataon'Andriamanitra handrava lay programanao amafy akory, fa nataon'Andriamanitra aso ny zavaboary hafa. Fa sahy rehefa ao anatinao ny fahavononana mitsahatra ny rivotra, ka misy mietrira aminy hoe de azany kosa angamba de tena tsy ry havako malala, zany reo mpamaky lay biriby tsarotsika tsara, reo mpamaky lay tany Etats-Unis tamin'ny fotoanandro, reo atao hoe natongavany reo razantsika teto Madagasikara fotsiny any ary na nataony reo razantsika teto Madagasikara, nanao ady vory, nanao nitatatra mibe tsy mitatatra, nanao fefilo, nefa inona ny tena ampelantanany, angady sy sobika, nefa nanina izy nahavita niny fefilo anikopy nahavita nahatonga mibe tsy mitatatra ho toerana azy volena, nahavita ady vory hatrany amin'ny 10 metatra 20 metatra ny alaliny, nahavita nitondra ataotsika hoe hazo vaventy niakatra tany an-tendrombohitra, nitondra vato nanaovana ny fasana tonga ny an-tendrombohitra. Inona ny teo ampelatana? Ny fikirizana zay zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainana kristianina sy ny fiainana maha olombelona, ny fikirizana. Isika zokojokony de mahatadidy n'lay tsenjery nosoratan'ny Rahona Ratsimba Georges tany amin'ny taona 1930 saika nianatra an'io avokoa tsika taloha momba ny antsoina hoe fikirizana. Mahatadidy an'lay satria be mihitsy raha vao tsy nahatadidy an'izay izay tsenjery zay le manao an'le hoe mba mafiasaina ny tanimbary kanefa mikiry mipiasa tany, ny tanany mepaka maharary, ikirizana nefaka vita ihany. Mba sarotra lahy ny eti-mody, ny saina domelona ny andro lany, kanefa mimpianatra te ho dody rehefa mikiry te ainy ihany. Mahery ny rivotra tendrombohitra, ny lalana sarotra aok'izany, kanefa mimpianika mahatohitra rehefa mikiry te tody ihany. Na inona vato misakan-dalana, na inona entana mahavizana, sakako afako miandalana rehefa tafiko ny fikirizana.
tsaroantsika tsara zany toetsaina naletika tao anatin'ny mpianatra fahiny zany hoe zava-dehibe ny fikirizana, tsy mijery ny rivotra, tsy mijery ny rahona fa mandroso hatrany ihany. Ary Jesoa moa nge mampianatra antsika ny faharetany, tsy ny faharetana mivavaka ihany, faharetana amin'ny finoana. Eto ny hoe fikirizana nge finoana fa atokinan'Andriamanitra no zany ry havako malala zava-dehibe tokony ho ananatsika ny tsy variana mijery ny zavatsarotra fa ny zavatsarotra misy mandrakariva, araka ny tenin'ny tompo anao hoe mazava be hitany rano ianao, tsy hanafitra anao izy, hamaky ny afo ianao fa tsy ho may ny afo misy mandrakariva, ny rano sy ny onja misy mandrakariva fa tsy manafitra anao izy. Tahaka izany koa ny teny izy manao hoe ny endry tena namboatra ny tranony teo ambony vatolampy, ny fofofo ny tafio-drivotra. Noho zany ny rivotra sy ny orana tsy maintsy misy, fa izao aiza fotsiny nanorenanao ny fototra eo ambony vatolampy ve? Ny rahona sy ny rivotra tsy maintsy misy, fa aiza ny nametrahanao ny fitokisanao? Ao am' Jesoa ve? Ny rahona sy ny zavatsarotra tsy maintsy misy, fa aiza ny direksion mizotra mankaiza ny lalanao? Ary efa azonao antoka fa eo alohanao Jesoa de mandrosoa amin'ny lalina kokoa, fa momba anao izy mitantana anao. De hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ivavakisika tompo azoranazony amin'ity herinandro vao zay menao anay ty, itaonao anay ana fikirizana, ana paharetana, ana finoana. Ny zavatsarotra tsy maintsy misy ny teninao, lalovany zany, fa apareto zay ana finoana sy fanantenana. De tay tompo aty herinandronay ity ity vao manompoka zao alatsinainy zao dia omeo anay ny faharetana, ny fikirizana, ny toe-po vonin-kijoro, vonin-kiady, vonin-kiezaka, vonin-kiasa. Dia taio zay tompo, satria fantatra efa mitari-dalana anay ianao, fantatra efa tsy irery zay, fantatra efa eo alohanay ianao Jesoa zay nitsangana tany maty nandresy ny fahafatesanao anay, ka na inona sedra lalovanay de fantatray fa tsy mahatohatra ny sandronao Andriamanitra. De mivavaka zay tompo, ampahirezo, taio ny asanay, taio ny fanoloran-tenanay, taio ny tanindrazanay, taio ireo rava-fananana izay eo am-panarenana, eo am-panamboarana am'izao ora sy fotoana zao, amin'ny faritra Atsinana na Andrefana, taio izy ireny tompo. Tsabo ireo mitsabo, ampahirezo mba ho sitrana ny marary, ireo manamboatra ny trano ny fananana simba, omeo fanambinana, dia ampahirezo zay mba hizara sy hanome sifanoana ao anatin'ny sarotra. De aoka anapako any am-pony mandrakariva Jesoa ny fiadananao. Amen.